Alahady fahenina ny volana febroary magnano mbala tsara tompoko lahy finaritra tompoko vavy tonga soa tagnatin'ny sampagna fampalamba avao ny radio antsin'ny filazantsara amin'ity androany ariva ity koa dia mpagnajagna no agnasany ianao agnaraka izegny hatramin'ny farany. Mpanompam-pivavagna ho fangatambin-tahegna ho an'ny vehivavy alohan'ny fankalazagna ny fetin'ny valo marsa sy ny asa sosialy izay nitanterahany fiangonana adventiste sy ny asa sosialy izay nitanterahany vehivavy adventiste teto Antsiranana no vaovao ho aterigna aminao amin'ity arivany alahady ity koa dia magnasanao magnaraka izegny hatramin'ny farany. Ho atombotsika eo agnivon'ny lafiny finoagna ny amin'ny fagnatanteragna ny fotoam-pivavagna ho fangatambin-tahegna ho an'ny vehivavy no anomboantsika ny fampalamba avao amin'ity ariva ity. Efa mahazatra ny vehivavy adventiste amin'ny tany ihany fafito ny magnatanteraka ny vavaka manokana ho fangatambin-tahegna ho an'ireo vehivavy tompon'andraikitra eto amin'ny tany Republikan'i Madagasikara sy ireo vehivavy hafa alohan'ny fankalazagna ny fetin'ny valo marsa tahaka izao. Nagnatanteraka izegny ny vehivavy adventiste eto Antsiranana omaly fa 5 martsa 2024. Fotoagna manokana natao mba hitonasagna mavaka ireo vehivavy tompon'andraikitra eto amin'ny tany Republikan'i Madagasikara izegny sy ireo vehivavy izay mandalo herisetra maro samihafa ihany koa isany indesigna ambavaka rehefa amin'ny fotoagna tahaka izao. Tonga nanome voninahitra izao fotoagna izao ny tompon'andraikitra eo anivon'ny faritra Diana izay nosoloany Andriamatoa Rakotomanga Tasiano, secrétaire général de la région Diana sy ny solontegna avy eo amin'ny préfecture Antsiranana Ramatoa Tsirinary Jada, secrétaire général de la préfecture d'Antsiranana ihany koa ary ny avao amin'ny gendarmeria pirenena. Nangasitraka ity hetsiky izay nitanterahany vehivavy adventiste ity ny Ramatoa secrétaire général de la préfecture d'Antsiranana nandritra ny anjara-pitenenana izay nataony ary nao mafisiny ihany koa ny loahevitra izay hobanjigny ny vehivavy magnerigna ny Madagasikara amin'ity taogno 2024 ity. Fankalezana hoantsika vehivavy araka ny loahevitra koa vehivavy miafitsy miatriky ny fampandrosoana ny vahinjafy miafitsy tegna zozo mitaky adidy antsika olombelo antsika vehivavy koa mitaky mizotsika tsika zegny misy koa ny adidy fanadraiky amin'ny zegny tegna tsindiana hely amin'ny loahevitra fa antsika koa mitaky mizotsika dia tsy adintsika adidy fanadraiky an'izay dia mifaresantsika anjara mavitry amin'ny fampandrosoana ny vahinjafy. Marina fa ity hetsiky fitonasagna mambavaka ho fangatambin-tahegna ho an'ireo vehivavy tompon'andraikitra sy ireo vehivavy mandalo sedra maro samihafa amin'izao vaninandro izao dia ny fiangonana adventiste rehetra no nagnatanteraka izegny ka miavaka ihany koa ny fagnatotosagna ity hetsiky fitonasagna mambavaka ho an'ny vehivavy ity raha ho an'ny distrikany Ambilobe manokana no resaina. Tonga nanome voninahitra izany fotoagna izegny ihany koa ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny fikambanan'ny vehivavy ny valo marsa tao Ambilobe omaly fa 5 ny volana martsa 2024 lasa teo. Agnisan'ny nankasitraka izao hetsiky nataony vehivavy adventiste miamy fitonasagna ambavaka ity ireto tompon'andraikitra. Agnisan'ny nankasitraka izao hetsiky nataony vehivavy adventiste ity ny filohan'ny fikambanan'ny viavy ny valo marsa ao Ambilobe. Zava-dehibe tokoa ny fagnapitrahana ny fiainana eo am-pelantagnan'Andriamanitra ireo programa maro samihafa ho izy satria na eo aza ny fagnomanana maro isan-karazany raha tsy noho ny fitahenjagnahary dia tsy ho tanteraka ireo programa maro samihafa ireo. Izany no agnisan'ny antony nankasitrahany Ramatoa filohan'ny fikambanan'ny vehivavy ny valo marsa tao Ambilobe omaly fa 5 ny volana febroary ny amin'ity hetsiky nataony ny vehivavy adventiste ity. Vonina atrany ny fikambanan'ny vehivavy adventiste agnampy sy andre anjara tandrefy azy eto agnivon'ny firenena amin'ireo izay tokony ho tanteragny araka ny fagnambarana nataony Ramatoa talian'ny fikambanan'ny MFM eto Antsiranana omaly fa 5 ny volana febroary. Adventiste atao amin'ny distrikana Antsiranana dia vonina iara-iasa hampitonga
taoriany vavaka fangatambitahiagna izay natao ho an'ireo vehivavy tao amin'ny fiangonana adventiste Tanamboacentre Antsiranana dia nitohizagna tamin'ny alalan'ny asa sosialy fagnasoavagna ny fiarahamonigny ka nihetsiky fagnadiovagna tao amin'ny hôpital be Antsiranana noho ny tanterahany vehivavy adventiste androany fahenina ny volagna martsa 2024 nangasitraka izao hetsiky mateidera izay nataony fikambanan'ny vehivavy adventiste ity ny tompony andraikitra eo anivony hôpital be Antsiranana ny marandraigny teo. Taoriany ity fagnadiovagna ny hôpital be ity dia anisany koa ny fizaragna PPN ho an'ireo be antitra izay mipetraka ao amin'ny hospice Antsiranana. Nankasitraka nihetsiky ihany koa ireo ray aman-dreny nahitagna masoandro izay monigny ao amin'ny hospice nandritra ny fotoagna izay nanoloragna ny fagnomezagna ho an'ireto ray aman-dreny ireto. Mivavaka ho anay nondo ny fiainanay sy ny fiainanareo amin'Andriamanitra. Isaoragna anareo ary isaoragna ko Andriamanitra. Engany hoe izy hiatriky atsika eto sady handray ny vavaka izay nataonao ary izay nataonareo. Handray ny fahasoavagna izay nataonareo iraka azy ho anareo anitra izangonay. Misaotra tsy kely izy io aloaka nanomeraeo azy tsy kely izy io fa be ary engany hoe hitony bebe io zany ny amin'ny fiangonanareo noly bovonjy ary hitony bebe io koa ny fahasoavana ny fiainanareo rehetra tsy rehiray avy ao agnatin'ny leglizy atako fa tsy hainareo rery any namorony fa fiangonanareo leglizy adventiste engany hoe hitombo amin'ny fahasoavan'Andriamanitra zany ny teny engany koa ny vady aman-janaka rehetra miasa rehetra ho tontoso amin'izay tadiavinareo eto ambonin'ny tany ka samboany ampandraisanareo. Marina fa ity hetsika ity dia tafiriky tanteraka ao agnatin'ny tanjona amin'ny alalan'ilay ezaka lehibe fanatrarana ny agny ivelany araka ny fagnazavagna izay nataony Sakina Ratsara, coordinatrice MIFEM Diana. Fa nitohizanay androany zany amin'ny asa sosialy ary nifidinay manokana ity hôpital be ity izay toerana izay nahitaitsika tombotsoa eto amin'ity faritra ny Antsiranana ity. Tianay zegny ny manambara fa ny fikambanam-behivavy adventiste dia tsy miasa ny ao anatiny ihany fa manatratra ihany koa ny any ivelany indrindra izahay zany dia tianay ny miasa amintsika tsirairay avy amin'ny sehatra ny asa sosialy amin'ny asa fahasalamana indrindra ny ara-panahy ihany koa zay tanjona ao anatin'izany fikambanam-behivavy zany. Ary androany zegny hitanareo zay manao asa zao ary tapitra ny fampalamba voantsika tompoko lahy sy tompoko vavy mangasitrikanao nagnaraka hatramin'ny farany ny namanao be mitombo Arlin magname fotoagna ho amara-pitso indray veloma tompoko.